Nisy tovolahy anankiray izay nandray anjara tamin'ny fifaninanana manamora irony sambo kely irony no very an-dalana ka tapidalakale vokatra ny fitadasiky ny ranomasina. Tsy kivy anefa izy fa niezaka namoy an'ilay sambo kely amin'ny herin'ny manontolo tamin'ny kafanampo tokoa. Rehefa niodikodina teo nandritra ny ora vitsivitsy anefa dia nanomboka namely azy tsy nisindra fony hafanany masoandro sy netaeta. Nandao azy ny heriny, very tanteraka ny herim-po izay nananany ity tovolahy ity ka nitolefika ny andro tao anatin'ilay sambo kely ny hafarany. Manodidina eo anefa dehibe ireo karazany sambo vaventy mpanondrana entana sy mpitatitr'olona no mifamezivezy. Omeo rano hoy ilay tovolahy ny antsoantso tamin'ny feo malefaka. Nandalo ary ity sambo iray lehibe ity izay feno ireo karazana mpitsabo sy manam-pahaizana fanta-daza maro samihafa. No azavain'izy ireo tamin'ilay tovolahy ny fahagagana azo avy amin'ny rano ka ilay nitaovan'ny olombelona ny misotro azy 2 litatra isan'andro. Mba nandalo ihany koa ity sambo nitafika izay nisy pretra mafana fo miandraikitra azy niaraka taminy, kanefa dia toriteny maharadrary ny fangatany mba nolazain'ity farany, ary no mafisiny fa izao faniriana lalina sy etaetan'izao dia tokony hampandinika azy lalindalina kokoa. Indro ary fa nandalo ihany koa ity lehilahy anankiray sady mitana tavoahangy misy toky eny an-tanany. Tsy nilaza izy afa-tsy ny hoe mbola tsara lavitra noho ny rano ity zavatra tazomiko ity, sady izao ihany koa moa efa eto ambony rano raha teo. Izay rehetra nandalo teo dia samy tsy nisy nanao na inona na inona fa dia nitazapotsiny avokoa. Nandalo dia niserana tao anatin'ireo karazan-tsambo izay nentiny avy. Dia nilaozana irery teo anivon-dranomasina ary ity tovolahy ity izay efa ho faty ny etaeta, mitalao, miantsoantso, rano. Mi queridissima famiglia salesiana, ry rahalahy sy anabavy salezianina sy anareo fianakaviam-be salezianina rehetra, toy ny fanaontsika isan-taona dia mahafaly ainy mitafatafa amintsika amin'ny alalan'izao Etrenne izao. Amin'ity taona ity dia naroson Papa François manokana ny lohahevitra ny raisitsika izay milazalaza ny lehibe ho voizina amin'ny synode ny eveka izay mitondra ny lohateny hoe ny tanora, ny finoana ary ny fandiniana ny antson'Andriamanitra. Los muchísimos viajes de estos años, tamin'ny fitsidiana ireo firenena maro samihafa izay nataoko tamin'ny taona lasa teo dia niaona tamina tanora manarivony aho eran'izao tontolo izao ary samy amin'ny kolotsainy avy. Tsapako tao anatin'izy ireo ny faniriana te hivelatra eo amin'ny fiainana, hivoatra sy hitombo, vonona hanome izay ananany. Tao anatin'izay ihany koa anefa dia natsikaritra tanora marobe ny tenako izay tabidalakaleha, izay tena mila ny fanampiana avy amintsika. Mila antsika izy ireo, mila olon-dehibe hiara-dalana aminy. Olon-dehibe mahatsapa-tena sy mijoro tompon'andraikitra amin'ny dia izay iarahan-kizorana. Amin'izay fotoana izay dia azo ametrahana fitokisana sy ohatra mandrakariva. Izay raha fitinina ny tian'ity Etrenne tia vohitra. Amin'ny tantarany zanak'olombelona izay miseho amin'ny fiainantsika tsirairay avy ihany koa dia misy ny fiaonana izay tena mety hanova tanteraka ny fiainantsika. Taka izany tokoa mantsy ny nahazo an'ilay vehivavy Samaritanina izay nifanena tamin'ny fotoana tsy nampoizina tamin'i Jesosy. Io fiaonana io izay nanova ny fiainany manontolo. Arak'izay dia rariny raha ho lasa endrika tsy manam-paharoa sy ohatra lehibe ho antsika ity vehivavy Samaritanina ity amin'ny fomba entintsika miaradia eo amin'ny fiainana. Ny fiaonana rehetra dia miatomboka amin'ny alalan'ny fifankazahoana sy ny fifampiainoana. I Jesosy dia ilay olona izay mikatsaka trano no soany hafa. Manoloana ny olona izay iresana izy dia niezaka ny amelona ny fifandraisana manokana lalina. Tsy mba ny tsara na koa nanamavo an'ilay vehivavy Samaritanina izy. Mba tsy ho fitsarana sy fanamelohana fotsiny, ny fifampiresahana dia tokony hiainga avy amin'ny tolo-kevitra, ka izay no mahatonga ny teniny hipaka mivantana ao am-pony izay miresaka aminy. Amin'ny fomba firesany
indrindra tamin'ilay vehivavy samaritana dia nyroso ampitoniana i Jesosy tsy maimaika toy ny bokanambady nampifotsy kelikely tao amin'ilay vehivavy ny faniriana lalina tegioka n'ilay fiainana manokana mivelatra sy tonga lafatra ka tsy ho tapitra fa mitoy hatrany izao resaka ifanaovana amin'ny Jesosy izao ambara-pahatonga n'ilay hitahita lalina dia ilaza hoe omeo amin'izany rano izany ry ao tompoko. Y es ahí donde el Señor, experto en humanidad, toy izay ihany koa no hitantanan'Andriamanitra ny dian'ny olona. Izy ilay mahafantatra ny toetrany olombelona tsirairay, mahafantatra ny aty fanainy, ny tanjany sy ny dingam-piainany. Tahaka izany ihany koa ny miaraka amin'ireo tanora amin'izao vaninandro hiainantsika izao. Araka ny lazain'i Papa François dia mampifoha ny hatsarana mahafinaritra ao ambony tanora maro ny tompo. Ka izany no tanteraka vokatra ireto singa roa ireto, ny finoana sy ny antso izay ataon'Andriamanitra amin'ny tsirairay, na lahy izany na vavy. Antso izay manentana sy manasa hiaina ny hafalian'ny fiantsoan'Andriamanitra ampitiavana. Fantatsika nefa fa tsy voatery ho arak'izay tokoa no miseho, satria maro amin'ireo tanorantsika ireo no tsy mba manana fahafahana ho tantanana araka izany tokoa. Manahitaitra sy mampifoantsika izany, ary tokony hampandinika antsika amin'ny tokony anjara birikintsika tsirairay avy amin'ny mahampanabe sy mpitorina vaovao mahafaly antsika. Maro dia maro ireo tolo-kevitra azo raisintsika, kanefa ireto vitsivitsy ireto no tiako mba tsindriana. Tokony hiara-dalana amin'ireo tanora ireo isika, amin'ny fianakaviana sy amin'ireo izay mila ny fanampiana avy amintsika, satria fotoana izao ary be dehibe ireo tanora mba te hanatanteraka zavatra goavana sy mahatehidera eo amin'ny fiainany. Quieren crecer, quieren soñar, quieren dar lo mejor que tienen. Mba te hanao nofo ihany koa izy ireo, mba te hanao zavatra tsaratsara kokoa no izay efa vitany. Noho izany dia tokony ara-dalana sy tantana azy ireo isika mba ahafahan'Andriamanitra hiasa ao amin'izy ireo ihany koa, mba ahafahany mitomba ao anatin'izy ireo ary tsapa mifamiaraka aminy isika fa tsy mifanipaka aminy, ka afaka manome ohatra tsara sy marina araka ny fanolozaiko teo aloha, ohatra tsara amin'ny fiainam-pinoana sy fitondran-tena araka ny tokony ho izy. Como educadores, educadoras, familia salesiana en todo el mundo, amin'ny mahampanabe antsika ary fianakaviam-be salezianina melo-patrana eran'ny vazantany, tsikatsika mihitsy ny fiafaran'ilay tantara narahintsika teo iny. Tokony hanome valiteny hafa mihitsy isika, valiteny izay tena mipololotra avy ao am-pontsika ao, ka nivoizina tamin'ny alalan'ny fanomezam-pahasoavana nolovaina tamin'ny masindahy Joany Bosco. Don Bosco, I Don Bosco tokoa dia nanana mpitari-dalana tsy manam-paharoa, ny mpiara-dalana mahatoky tamin'ny lafiny mahaolona sy ara-panahy izay ny anteherany dia ny reniny Mama Marguerite. sabemos también, y él lo cuenta, Ary fantatsika ihany koa sy efa nambarany ny mahazava-dehibe ny fisian'ny Momperakaloso teo amin'ny fiainany, ny namany Louis Comolo ary Momperaka Faso izay nampiomana sy nitantana azy fatratra tamin'ny fiainana pastoraly. Todo esto permitió Ireo rehetra ireo no nahafahan'ny Don Bosco ny zara tamin'ireo tanorany, ireo arena maro samihafa no tovozany. compartir con sus muchachos. Ka izay no nahatonga ny Don Bosco ho lasa ray sy mpanabe tanora, ka mikendretrany ny anangana tontolo-pifandraisana mahasarika ny rehetra, manankarena tolo-kevitra mahakasika ny fampivoarana amin'ny mahaolona sy mahatsara ny fifandraisana. Don Bosco atsika dia ilay mpitantana mpanahy mahatoky. Don Bosco dia mitady ny fomba rehetra mba hahatonga ny toerana izay misy an'ireo tanorany
anjakany fifankafatarana, finoana, fifankatiavana sy ny fisogiana ampanay, izay vokatra azo tsampahitanana noho ny fijoroana ho ray mandrakariva eo amin'ny seham-panabeazana. Tenemos que ser capaces de acompañar isika dia tokony ho afaka mitantana sy miaradia ary ahita valiteny mandrakariva eo anatrehan'ireo izay mangetaeta sy izay mangataka itiran'ity amintsika, mba hahafantsika ihany koa tahaka n'ilay vehivavy samaritanina hitondra azy ireo akaikikaiky kokoa an'i Jesosy. Fa iny kosa nisy sambokely anankiray nanantona teo akaikiny ary nisy tanora hafa ihany koa tao anatiny. Nanome rano azy, nihaino azy sy nitsabo ny veriny. Niara-dalana taminy izy ireo ka tonga soamantsara teo amin'ny seranatsambo. Eto ampamaranana ity Etrenne ity dia mampametra-panontanianay ny hoe inona ny zavatra mety holazain'ilay vehivavy samaritanina amintsika raha ohatra ka raisy ny tanantsika ka hoentiny mankany amin'i Jesosy taorian'ny zavanitranga tamin'ny fiainany. Inoko angamba fa izao, izy dia tsy hiemotra mihitsy manoloana ny fanoherantsika ary ankahirentsika izy mba tsy ho kivy sy lavolefina eo amin'ny fiainana fa hitana hatrany ny maha izy atsika. Anasantsika hatrany izy mba hisokatra amin'ny fahasoavana sy ny fanomezana avy amin'Andriamanitra. Ilaza amintsika ihany koa fa tokony hifampitantana sy hiara-dalana isika samy isika. Ary araka ny fanenarany tamin'i Jesosy dia mety hampianatra antsika ihany koa izy mba hikady sy hampivoatra ny maha-olona. Ianareo fianakaviam-be salezianin'i, ry rahalahy sy anabavy malala, tapaka sy namana, izay no entiko amaranana ity teny fanentanana momba ny Etrenne izay iainantsika mandritra ity taona ity. Izay rehetrarehetra voalaza teo izay anie, anosika antsika hitalao sy hangataka amin'ny fo marina manao hoe omeo amin'izany rano izany reo ao Tompo, veloma mandra-piaona.